Tsy ampiariana lavanilina kosa indray, ena ny vokatra ao Nozobe amin'ity taona ity noho ny vidiny tsy mahafa-po ireo tantsaha. Tsy niatra akory ny vidiny farany ambany, napetraky ny fanjakana ny tondasa hoy ireo tantsaha-mpamokatra. Manao izay tiany atao ihany koa ireo mpividy ny vokatra i Nozobe, izay namoaka lavanilina hatrany amin'ny 7 taona raha ny tondasa Gaeton Andriatsilavo. Fokontany 4 ao anatin'ny komina Andrenivohitra Nosobe no misy ny tsenan'ny lavanilina isa-taona. Ny taona 2024 tombanana hatrany amin'ny 7 taona sy 3,900 kilao ny vokatra lavanilina azo tao Nosobe, ary ahina eny zany amin'ity taona ity, araka ny nambaran'ireo tantsaha-mpamokatra. Antony, tsy miatra araka ny tokony ho izy ny vidy farany ambany apetraky ny fanjakana, ka manao izay tiany atao ireo mpividy vokatra. Zay zegny fangatahany vahoaka aza atao hoe sofina hareny na hoe ampilaza hoe 75 000 ariary le prix efa na io zegny farany ambany vangana i lavanilina aty ambany. Aza miteny hoe fa tsy fanjakana vidy lavanilina, tsy fanjakana ny tompom-bola, itodika amin'ny président république agny mo lavitry, itodika amin'ny préfecture aty marikidrikitra zay tantsahan'ny Nosobe tiako volagny zay, arovana roza ya vahoaka amin'io prix napetran'ny fanjakana io, fa anareo tsy afaka mijotso ambany an'ity, au moins zay arô manonga na farany ambany io. Nandritra ny fanokafana ny tsena ny taona 2024, ray alina sy ray ariary ny vidy farany ambany nomen'ny tantsaha tao amin'ny fokotany Anjiabe, ary 5 alina ariary ny vidy nomen'ny mpividy. Amin'ity taona 2024 ity, 5 sy 7 alina ariary ny vidin'ny farany ambany napetraky ny fanjakana. Isokatra tsy ela ny tsenan'ny lavanilina amin'ny faritra Diana, indrindra ny ao Nosobe, ka angatan'ireo tantsaha ny fanamafisana ny fanaraha-maso amin'ny fampiarana io vidy farany ambany io. Fa atsika aloha araka lalàna tsy maintsy miandry arrêté interministériel, arrêté régional, zay tsika vao afaka manomboka tsena. Mba fanjakana zay tokony meritra tsara izy amin'ny prix zay apetraka, satria misy zay magnararoatra na hoe tsy vidinao le entana retardena baka vidinao ambany, na hoe raha ohatra misy olo mividy ambany, le fanjakana zay tokony mandrendrevitra tsara hoe ino sanction sahaza le olo mividy ambany. Nisy ny fivoriana fa manana melohan'ny fisokafan'ny tsenan'ny lavanilina tao Nosobe, nametrahana fandaminana sy ny tokony atao ary ireo fepetra samihafa takina amin'izany, izay notarihin'ireo mpikambana ao anatin'ny comité régional de la vanille faritra Sava, izay natao tao Nosobe. Miankina amin'ny fanatarana ny vidiny no ahafahana mahazo vokatra tsara mandritra ny tao-piotazana ny vokatra raha ny fanazavana atrany.